Nanomboka ny volana Oktobra 2024, lemaka 2 hektara ao Iazafo, faritra Analanjirofo no noajarin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Jono tamin'ny alalan'ny Tetikasa PADAP, Tetikasa Panjakana ho amin'ny famokarana olovan-jafy izay mitsinjo ny tontolo voarindra. Toadrano madinika miisa 70 no vita, 440 vaovao vao namboarana ary 420 no nasipanavaozana. Famohan-drano 740 km no voadio ary lakan-drano fototra efa nisy 10 km sy 57 metatra no amafisina sy natao beton. Ankoatran'ireo nasipanamboarana ihany koa ny barazy fanangonan-drano miisa 4 izay natao anondrahana ny tanimbary amin'ny fotoana mainandro ka nahafahan'ireo tantsahana mbolovary indroa isan-taona manomboka izao. Tsy nieritreretinay ho vita io zavatra io. Fa tonga teto moa zany ny tompon'andraikitra avy amin'ny projet PADAP dia nahatanteraka io fotodrafitrasa lehibe izay tonga aty aminay samy malaza sidy. Isoragna dia isoragna ny fitondram-panjakana satria ny fanjakana mikarakaranay nametraka izao fotodrafitrasa izao. Tombony lehibe ho anay izao fotodrafitrasa napetraka izao ka faly dia faly zahay. Profon'ny asa vita ny fandraisana vonjy-maika ireo asa natao amin'ny orinasa roa samihafa tao amin'ny komininy Manoro sy Maromitidy. Ity fanajariana ny lemak'i Iazafo dia mandray anjara betsaka amin'ny fanatanterahana ny vinan'ny filoham-pirenena anatin'ny velorano fahasivy amin'ny fanatratrarana ny fahavitan-tegna ara-tsakafo. Marigny fa ty lemak'i Iazafo dia mamatsy distrika maro tagnatin'ny faritra Analanjirofo sy ivelan'ny faritra satria tonga hatrany Tamatavy ny vary avy aty amin'ny lemak'i Iazafo. Raha ny mahazatra dia eo amin'ny 2,3 tonnes isaky ny hektara ny ataoko hoe ny rendement azon'ny mpamboly aty amin'ny faritra Iazafo ty hatramin'izay. Mieritreritra zany ny ministera fa aoriana zao fahavitany zao fotodrafitrasa maventy ty amin'ny Iazafo zao dia eritreretina hoe ho farafahakeliny dia 5 tonnes l'hektara zany ny rendement ho azon'ny mpamboly vary aty amin'ny faritra Iazafo. Tsaro marigny koa fa agnisan'ny fiantraikany zao fanajariana zao koa ny fampitomboagna ny lemaka azo volena. Tokantrano manodidina ny 703 ao amin'ny lemak'i Iazafo no mpahazo tombontsoa tamin'io fanajariana lemaka io, fa mbola maro ny nisitraka ireo asa samihafa vitan'ny Tetikasa PADAP. Ny zava-bita raha ny eto Analanjirofo no resahana dia voalohany aloha zany dia ny eritreritra zay hoe tokony ho atsangana ny drafitra fanajariana sy fitantanana maharitra izany tontolo voarindra izany na le ataona hoe plan d'aménagement et gestion durable du paysage. Dia efa andalam-pamitana izany zay ankehitriny ho vita amin'ny volana avril io farafatarany. Fa tsy niandry an'izay zay fa tonga dia nanomboka ny ataonay hoe asa lahara-pahamehana. Ka raha eto amin'ny faritra Iazafo manokana zao dia efa misy lemaka 2 hektara no eritreretinay ho ajariana. Dia amin'izao fotoana izao moa zany efa andalam-pahavitana ny 409 hektara fa ny ambiny dia mbola miemitra kely ny famitana azy. Dia toy izany koa ankoatran'ny atao hoe fanajariana ny lemaka dia efa nanomboka zany zay famokarana zanakazo amin'ny tany zanakazo ary toy izany koa ny fampisehoana haitao teknika momba ny fiarovana sy fanajariana ny tanety. Raha io famokarana zanakazo io zany dia efa misy tany zanakazo 4 amin'izao no vita izay mamokatra zanakazo any amin'ny 5,300 alina isan'isany. Dia raha io saha fampisehoana haitao fanajariana ny tanety io dia efa misy saha fampisehoana 12 amin'izao fotoana izao zany voatsangana ka 9 ato amin'ny tontolo voarindra ny Iazafo ary 9 any amin'ny tontolo voarindra ny Saonarany Vongo.